tonga amin'ny fotoana hariva indray isika teraina manokana Andriamanitra fa afaka mbola maneho foana isika n'izay resaka hoe mahatoky hatramin'ny farany izay, izany hoe ny fanandramantsika eo amin'ny firaisana amin'Andriamanitra. Amin'ity hariva ity dia maromaro ireo programa izay hoentina amintsika eto. Ao ny ara-pahasalamana, ao ny famelabelarana ara-tsoratra masina, izany hoe karazana seminera kely mitondra ny lohateny ahoana amin'ny fomba azahoantsika mampitombo ny fahatahorantsika an Jehova. Eo ihany koa ireo hira maro samihafa izay andravahantsika izao fotoana hariva izao, tsy adino ihany koa amin'ny mahavehivavy antsika. Dia misy ireo astuce kely majinijinika izay ahafahantsika manamboatra ny vatantsika vehivavy, maromaro ny zavatra atolotra antsika androany. Fa izao ny tena lohalarana dia izao hoe mitombo ao amin'ny Kristy za sy ianao, amin'ny fahatokiana, amin'ny fahatahorana anazy no ataontsika lohalaharana izay zavatra izay. Ka izao andeha isika aloha hivavaka. Andao isika hivavaka mba ahafahantsika mametraka ny zavatra rehetra eo am-pelantanan'Andriamanitra. Hiaraka hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra tsara fo masindren-danitro, misaotra anao satria mbola afaka tonga amin'izao fotoana hariva izao indray izay ahafahanay mametraka eo am-pelantananao ny programa amin'ity hariva ity. Mangataka ny fiasan'ny fanahy masina amin'izao toerana izao ary ny hafatra rehetra izay hoentina amin'ity hariva ity ange dia mba hitondra fitahiana, hitondra fanavaozana ary hahatonga ny vehivavy rehetra izay miaino izao fandarana izao hanao fanandramana bebe kokoa hatrany amin'ny firaisana aminao. Ka izay rehetra fantatra fa mahasoa sahaza ho an'ny tsirairay avy indrindra ny antombavaka izay mipololotra avy amin'ny reto rahavavy koreto dia ianao anie no hamaly izany araka ny alam-piasa amin'ny famondramponao satria mino izay ary mino fa vita fihavanana aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zokinay, dia mino ihany koa izay fa manatrika eto ianao dia aneho voninahitra anao ao amin'ny fiainanay tsirairay avy. Anaranao Jesosy Kristy no irisangatana sy mivavaka izany. Amen. Chayana ni fana Maikani hira de vava kinju Ufananjatana laira Java mi pusa kayuma swantri Ekuni fasavani Je vais tonight manawe Uwe wa mavane manja kisai Ni fide jana ni tumpu Zachile belai anja
Manao ny anareo namana fisiavanana namana mifankaty namana fisiavanana namana miaraty pepeo aisindry teo pepeo ahoana kia inka pepeko taiza kindry tao ambadika tao aretsy tao amin'ny zareo tao avaritra tao afa misy zavatra manahirana ny zareo aho de mba atao kely anampahery azy mitondra tamin'ny fanantenana zay eo amintsika zany fa maninona raha bebe mahita lazana foana fa jereo ane mamansoa jereo koa zao mamanlita zao tsy voatamaraina koa izy tonga teo iny bebe zany de manana lazana amin'olona rehetra foana zany mihitsy tokony izany mihitsy ane itsika satria tsika manana ny Kristy zay mampahery atsika de anjarantsika koa ny mampahery ny hafa manodidina atsika zany ene no antom-pisitsika bakoly tsy fa maninona zao ohatrany mba miaraka manao vaky tena amin'ilay soratra masina foana tsika tsy bebe fa za ohatrany tsy tadidiko angery ny zavatry reo indraindray de za zao mba te hampahery an'le namako ntomany tahatsiny efa tsy hitako hoe ina tenenina anazy aza malahelo de aza kivy fa rehefa mianatra foana rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra isan'andro de mahatadidy mahatsiaro afaka mampahery ny hafa mandrakariva mahereza ny zanako zany fa arakaraky ny anaranao arakaraky ny itombonao no mahatonga anao manana teny mandrakariva ampaherezana ny hafa mahereza ny zanako zany nalamosanko tena ina zany zao bebe io ohatran'ny fotoana tokony amakitsika roa indray zao tokony anarantsika roa ny tenin'Andriamanitra fa mialoha zany aloha mba tsy tapatapaka an'le fotoana andeha aloha makarano oka aloha alaiko vetivetiny so enary sakonke manampy amin'ny bebe foana de makarano de rehefa vao manatra soatra masina eny ary ty ary aingana alay vondrano aza taraiky be any fa manjary lasa tsy mahavita mianatra ny tenin'Andriamanitra tsika sindry de aingakaingana de fenona ny siny be jokako amty ve ity so mainty kelina sarboty ity solo tokative anje kosa bebe rovina ki bebe voafeniko zany simbe andrisana feno io rehefa maharitra de mandeha aingakaingana de mandeha mivezivezy eo fa rehefa elaela mahazo rano de sasao tsara ny sao diovina tsara de zay vao asiana rano am'izay azakanazy aingakaingana zanako fa rehefa manao mahavita tsy te hamaly amin'ny bebe fotsiny fa aiza koa ve de so fakana sarbo so gogoka akana ranoray sotro be ene andeha bebe andeha andana fa miandry anao eto oenare sotra tompoko eto ty le rano hakarano ny amin'ity soty laloha ataoko ihany aloha le izy fa bebe iny konge mampalahelo anahy koa raha vao mamaly valy anazy zay tsisy tena be fitiavana be mihitsy naloha hakarano andre kakeo inona koa zay rano tao tsisy rano koa natao anatin'le sao laloha tonga de stomboko mafy be le sao de am'izay mety mba hazaka rano kely na de mba kely fotsiny ary inona koa na laloha hiazakazaka kely tsisy mihitsy raha olona efa impolonaka zay rerakaka tsisy mihitsy lalohaka faraparany
ferina any amin'ny bebe fa tena tsisy mihitsy le azoko tamin'le so handray nefa zao alahelo be zao bebe raha vao tsy maka rano ao fa alaloha ezaka ihany araka le voalazany teo aka ihany aloha de hitako indray ny fandehan-javatra rehefa avy eo tena tsy mety mihitsy andray zay mbola tsy niferina ihany de tsy nahazo rano tokoa va re eny mety tsy ahazo ihany aloha fa rehefa mivezivezy eo rehefa maharitra mety ahazo kely ihany na de tapaky ny sy ny be ary andray andeha ho any atsaha aloha iantso azy bakoly bebe aizenao aiza le ranona raina andray fa maninona no mitomany Kasanga bebe tsy tia marivaly eo bebe fa jerenga tsisy rano ngele so bebe misy rano kely eo azo ny sehanasana tare na de kely ara ve de tsy nahazo tena tsy nahazo mihitsy bebe fa nanao ny ezaka rehetrarehetra jere angele so tsisy rano mihitsy atao anatiny bebe jerenao ne tsisy fa efa mba madio kosa tsy efa nadio tsara ve waio atao tsy le so mainty kely tsony ary tsy hitako mihitsy tsy lasa le so mainty kely tsony vokatry le zaly nanatsoboka anazy tanaty rano iny foana zany de le mivezivezy nanapaharetana iny zany de lasa niova ny lokon'le so tanao fa lasa tsara tare le so na de mbola tsy nahazo rano ary efa misy zavatra tsara rehefa maharitra mahavita zavatra tsara kay zany bebe kay tsy apaka rano ana kay zany ny tanjony bebe fa hoe amelesina ana zany ny tanjony bebe androany zay indrindra no tiako ampitaina aminao androany bakoly zao no lazaiko anao rehefa manao zavatra ianao ka maharitra de mahavita zavatra tsara de tahaka izany ihany koa rehefa mazoto mianatra ny tenin'Andriamanitra de manana fifaliana satria mahay mampahery ny hafa mandrakariva mahavita mampianatra andreny namandreny tahaka ny nataonao zao naharitra tao amin'le rano tao ianao fangalana rano na dio ny soanao efa zava-dehibe ne zany de tohizana mandrakariva tohizana foana fa nefa rany mahavita mampahery andreny namanao le namanao ny tomany mo da anarazany zanako zany teneno izy hoe isika de zanak'Andriamanitra tokony tsy ho kivikivy fa manana fanantenana mandrakariva eo amin'ny Kristy so tsaki bebe mankasitraka andrinja fa ndeha ho amin'ny vetivety lasa telo so andilo telo fa le so tsara tari andilo fa za aloha mbola andeha ho any amin'ny le namako vetivety teny aminazy vetivety lasa vetivety fotsiny bebe vetivety fotsiny mandra-pionary eny ary aza mijanona elany fa tsika sindriny mbola hianatra ny tenin'Andriamanitra aza ela zana eny manao nataolo ny namako rehetra androany de nandray lesina tsara be za androany satria haika tsy akarano ny tena tanjony bebe fa ampianatra na hoe mila faharetana ohatr'izany kokoa ngekiry namako le fianarana ny tenin'Andriamanitra mila maharitra mamaky ny tenin'Andriamanitra tsika za zao androany fantatro amin'izay ny dikan'le ao amin'ny ohabolana donc vakitsika le izy rakizy ohabolana toko fa 3 andininy fa 5 ohabolana
toko 7 andin'ny 5 ka hatramy 9 ndao atrikafatsika amin'ny baibolitsika matokian Jehova amin'ny fona rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao aza manao anao endry matahorany Jehova ka mifadiny ratsy dia ho famelombelomana nofinao izany sy ho famanandona ny taolanao. Zao zany rakizy mila mianatra matoky isika, mila mianatra manana faharetany tsika fa rehefa matoky sy manana faharetany tsika de an'Andriamanitra ny sisa de izy manova. Hitanareo zao matoky fa tsy ho lodoka tsony misoko amin'ny manaraka satria ifikitra amin'ny teny fikasany Jehova. Amen. De milaso atsika kizy rehetrarehetra manaraka an'izay tsika velomo.
kanamorona ho mafy fa izao de zanakao volona ao ny joro isaina mafisay fazoko koana misy oro ny paradisy efa tazako tafiaraka aminao indray izay amin'ity androany ity miaraba manokana atsika vehivavy satria fotoana manokana izay natao atsika izao mirako ny fitahin'ny tompo ho aminao sy ny ankohonanao androany isika dia iresaka hoe vehivavy vavaka sy ny fahatokiana raha mijerytsika ao amin'ny baiboly eo dia misy teny toy izao Marka 4:24 hoe koa lazaiko aminareo na inona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo dia minofa efa nandray anareo zany ny tenin'Andriamanitra kanefa reo amin'ny fiainantsika andavanandro dia somary misy zavatra mampisalasala izany teny izany andeha ilaza fanandramana aminareo vetivety indray andro dia niasa tany amin'ny toerana anankiray izay asa voafaritra ihany no fotoana anaovana azy dia niteny ilay tao amin'ilay orinasa hoe tapitra ny fiarahantsika miasa satria vita ny asa tsy misy tsony dia nanomboka ny asa ny saina inon'Andriamanitra ny atao nanomboka ny vavaka nanomboka ny nanao fivadikanina tamin'izay fotoana izay vao vita ny fivadikanina ka hivoaka n'ilay toerana dia naneno ny telefona dia olona hoe olona 5 sisa ny ilaina
ka ianao ny ray amin'izay tamin'izay a dia nino a fa mamaly vavaka eony eo Andriamanitra nefany a misy fotoana indray taty aoriana kely dia vita ny fianarana dia nomboka nianatra indray nanomboka nianatra zavatra hafa dia nijery asa dia nanana faniriana tamin'izay fotoana izay fa hoe mba teo any ivelany nianarana ny tenim-pirenena hafa fa lazaiko anareo a fa hatramin'ny androany a mbola tsy lasa ny ivelany dia mipetraka indray nyfanontaniana hoe fa rehefa inona ary Andriamanitra mamaly vavaka aingana be rehefa inona izy ny tsy mamaly mihitsy nandeha ny fotoana dia tany amin'ny taona 1994 tany dia nanao stage a tao amin'ny orinasa anankiray nanira niditra ao amin'izany orinasa izany kanefa nivalin'ilay izy dia tsy nisy recrutement tao izany hoe tsy afaka niasa tao a efa taona tioariana izany hoe ny taona 24 dia niantsony tao amin'ilay orinasa fa mila anahy misy asa tokony atao ao amin'izany dia mipetraka fanontaniana trano hoe Andriamanitra fa inona izany no tianao atao rehefa inona ianao mamaly vetivetika kely rehefa inona ianao tsy mamaly mihitsy rehefa inona ianao a no elaela vao mamaly nandraisako lesiny ireo fanandramany any ainako ireo aty aoriana vao mahafantatra fa ohatra fotsiny hoe matoa tsy lasa nivelany dia efa nanomana asa ho Andriamanitra efa nanomana ny tsara indrindra izy fa tamin'ny fotoana ny atriako an'ilay toejavatra dia tsy nanana n'izany finoana izany a tsy nanantena kory a fa nanana ny drafitra tao anatiko a fa Andriamanitra nefa dia mamaly a arak'izay mahasoa antsika tsirairay avy raha resaka fahatokiana indray isika dia tahaka ny horonan-tsary tsika vehivavy moa dia tia mijery horonan-tsary mihetsika reny tia mijery filma ozy izy tsika tantara mitoy ireny dia matetika mitaitaintsika ao anatin'izy ireny ahoana nefa rany nanahoana ihany izany ilay vehivavy iny aty amin'ny farany na ny lehilahy ihany koa dia tia mijery an'izany kanefa tadidio fa ny mpamorona an'iny filma iny a dia tsy taitra akory izy tsy mitaitaina akory izy satria efa fantany ny farany satria izy ny namorona azy eo amin'ny fiainantsika koa Andriamanitra dia efa mahafantatra satria izy ny mpamorona antsika hoe zao nefa rahantsika zao ny zavatra isy eo aloha ao kanefa tsika matetika dia tsy mahatoky azy akory rehefa mametraka ny fiainantsika eo am-pelatanan'Andriamanitra isika dia vonona izy ny taridalana antsika izy ny mahita hoe tia ny lalana izay tsy misy loza misy fiarovana kanefa tonga any amin'ilay farany indraindray nefa izao sy anao vehivavy namako dia mitady lalana arak'izay itiavantsika azy nefa isika ihany koa dia te ho tonga any amin'ny farany ny andraisantsika lesina androany dia izao Andriamanitra efa mahita sy mahafantatra ny mahasoa antsika ary vonona izy anatanteraka n'izany eo amin'ny fiainantsika raha mahatoky azy isika dia andray ohatra farany isika dia ny tantarany Mosesy tsy ilay lafiny hoe Mosesy tafiditra tao amin'ny tany Kanana no jerentsika fa ny fitantanan'Andriamanitra azy a tamin'izay fotoana izay rehefa maty Mosesy marina fa maty izy raha amintsika olombelona dia vitatreo Andriamanitra kosa nefa nanomana toejavatra tsara mihoatra lavitra noho ny tany Kanana dia Andriamanitra mihitsy a no nitarika ny Mosesy a namoa ny Mosesy a nitondra azy a ho any amin'ny toerana tsaratsara kokoa tsy ho an'ny Mosesy ihany izany fa ho anao ihany koa matokia an'Andriamanitra fa vonona izy hiaraka amintsika mandrakariva misy torohevitra izay entiko amaranana an'izao fiarahantsika izao a vehivavy tahaka antsika ihany nanoratra azy boky anankiray a izay mitondra ny lohateny hoe afatra ho an'ny tanora dia hoy ny voalaza hoe alohan'ny hatrehana ny andraikitra andavanandro a dia tokony hanandratra ny fanahy amin'ny vavaka isika io fanandratana mangina io dia ho toy ny fofomanitra eo anatrehan'ny seza fiandrianan'ilay be voninahitra ary mandrava ireo fandrik'ilay fahavalo ny kristianina izay hosoloky hoe ny vehivavy miray fo amin'Andriamanitra dia tsy ho resy tsy misy afaka mandrava ny fiadanany ireo tokony tenin'Andriamanitra nery ny voninahitr'Andriamanitra loharano kely rehetra dia antoka ho fanavotana antsika
toy izany ny arahany enoka tamin'andriamanitra andriamanitra ny tokony sady tsy nanary azy tamin'ny andro mahory tsy nanary any enoka andriamanitra ary tsy manary anao ihany koa izy mirahasoanao sy mitokatra aminao Finao sy ny eritreritrao misy bitsika hoe lalana izano alea lala mikiodana ve izay betsaka mpandeha tsisy sakandalana nefa tsisy miankavy anao diny izay atao fa hoy ny teny na marireny de tsy voatery hoany amireny no mahavonjy ny ainao mba eno lay fel iray mitondranao oa midray toa tamin'ny androny noa valo mianaka maro izay ny fidy hoe maro anisatrany atrany kanjo de nanenina rano masozona zary fahafatesana nony andry azy ireo kotsereo tsara filay anjara de ny safidy atao anio tsy miankinaminy ny olontinao nako ny ray sy reninao baeno lay fel iray mitondranao oa midray mitondranao oa midray misy feo tsy manery mora nefa azo antoka razatra nanday anao de tsy ore intsony ilay faly miarabantsika rehetra zay manaraka izao fantarany zao ny
ny mitiariva ny sabata 10 marsa 2024 ity. Dokotera Andretina Vola no mitondra ny fahasalamana amin'izao hariva izao a, mitondra ny lohateny hoe fahasalaman'ny vehivavy miomana oreny. Manatombontsoa zany ny tanora vehivavy fa mahasana an'izy ireo ako dia manasa anareo iainy fatratra. Izany fahasalaman'ny vehivavy izany a dia mila manana hery miasa manginana ara-nofo isika sy ara-tsaina satria ireny hery miasa kely any amintsika ireny a dia tonga any amin'ny zaza any an-kibo. Mila fiomanana zany mareny mialoha sy mandritra ny fitondrana ny voako. Ny sakafo hoaninao, ny toe-ponao, ny toe-tsainao, ny fihetsepo, ny toe-panahy dia misy hery miasa mangina amin'ny zaza ao an-kibo ka maritra izay ho fiainany ho amin'ny ho avy izany. Mialoha ny fanambadiana ary, inona no fiomanana tokony atao? Mila salama ara-batana ny vehivavy mialoha ny tondrany vohoka. Tsara raha mba manao fizahampasalamana any amin'ny dokotera alohan'ny tondrana vohoka. Na any amin'ny rasazy izay betsaka any amin'ny faritra zany. Rasazy manoro anao ny fitaovana ilaina koa rehefa avy eo. Mila manao analizy na fangalana rà, hijerevana ireo serologia maromaro ny groupe sanguin anao anaovana bilan complet ihany koa e. Mila manao échographie any amin'ny dokotera koa isika satria io no ahafahana mitily ny tranonjaza, ny ovaire sy ireo mety ho fahasaponana rehetra ao amin'ny taova. Amin'izany fizahana izany dia azo tsaboana izay tsy mety animbatsembana ny fipetrahan'ny zaza ary ho fahasalamany koa raha mipetraka izy. Isoroka ny tsy fahazoana zaza koa izany fijerevana any amin'ny dokotera izany, ny fahafahan-jaza, ny fahafatesan'ny zaza ao an-kibo ary indrindra ny fahasaponan'ny zaza ao an-kibo. Noho izany dia ho fiomanana. Raha-tsakafo ity zany dia mila manova sakafo indray isika satria oreny. Mizatra sakafo vaovao. Ary izany sakafo izany dia mila sakafo ampy sy miovaova. Sakafo izay feno siratsira, izay tsy mampitohana zany fa mampivoaka isan'andro. Feno legioma sy riz complet sisitsika, vary complète zany. Ny protéine na ny nofon-javatra végétal dia anisan'ny tena mampiaingo sy tena sakafo ara-dalàna eo ambony vilia zany. Ary manomboka eto zany dia tena hihinana lentilles sy petit pois isika. Noho izany dia raiso hoano ny acide folique izay omendra sazy atsika na omen'ny dokotera atsika satria tena ilaina ray volana alohan'ny ametrahana zaza izany. Ray volana alohan'ny ametrahana zaza, mbola tsy be voka zany dia efa mihinana an'ity acide folique ity izay acide folique dia anisan'ny ao amin'ny groupe B izay tena ilaina amin'ny fitombon'ny zaza. Ny acide folique dia mandritra ny famoronana le zaza dia efa ilaina amin'ny rà izy io. Ary ny tena ilaina ny acide folique dia izy tokony efa ao anaty ovule alohan'ny hipetrahany ao anaty tranon-jaza ary indrindra alohan'ny fécondation ihany koa. Mety ahatonga fahasaponan'ny zaza teraka manko ny tsy fahampiana ny antsoina hoe acide folique voalaza teo. Satria rehefa tsy ampy acide folique ny zaza dia mety hiteraka fahasapona any amin'ny ati-doha, any amin'ny fiforonan'ny taolan-doha sy ny taolan-damosina tsy fahampiana ny acide folique. Ilaina koa raha ampitomboana ny fer izay hita any amin'ny tsaramaso, ny petit pois, lentilles izay voalaza teo, any amin'ny tofu, fromage tofu azo avy amin'ny soja zany, ary indrindra ireo voan-javatra rehetra avy amin'ny zava-maniry. Misy fiomanana hafa koa tokony atao mialohan'ny vohoka.
dia mila manao fanatanjahantena izay teny ilaina mba isin'ny rivotra tsara ny amin'ny atodoa ialana ny sigara raha mbola ao anatiny zany isika ny alcool ary jerevana sy isaina mihitsy hoe roviana ny ovulation ahafahana mametraka zaza ho an'ny mpivady kely zany satria arakaraky ny date d'ovulation ny mahalana ny mahavavy ny zanakao ary kendreo mba ho ara-dalàna ny fomba fiasanao mba tsy mavesatra loatra ny ora iasana. Inona raha no fiomanana ara-panahy alohan'izany vohoka zany? Misy tokoa ilaina ny fitiavam-bavaka. Tena tokony tsy ala amintsika mihitsy ny fitiavam-bavaka. Ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, ny fandinianao soratra masina sy ny fianaranao izany dia atonga anao sy ny zaza ho akaikin'Andriamanitra. Ny hafanapo eo amin'ny fanompona izay efa misy anao ankehitriny dia toetra iampita any amin'ny zanakareo rahatrizay ihany koa ka mitondra vohoka izany reny rehefa mitondra vohoka izany reny izany. Fiomanana mandritra ny vohoka indray ary na hoe ny zavatra tokony atao mandritra ny vohoka. Sakafo. Ny fahazarana ara-tsakafo alohan'ny vohoka sy mandritra ny vohoka dia ahatonga fahasalamana ho an'ny zaza izay ateraka. Noho izany, mihinana sakafo ara-dalàna sy ara-pahasalamana isan'andro, ny voankazo, ny legioma, ny sakafo izay misy voaniny rehetra zany izay hitantsika eto indrindra ny sakafo be protéine, fantatsika angambany zany, dia sakafo tena mahasalama mandritra ny vohoka. Koa safidio ary ny sakafo izay tena matavy, misy sakafo matavy amin'ireny zava-maniry reny dia sakafo tahaka ny noix de coco ohatra, ireny menaka avy amin'ny zava-maniry, ny voan-javatra isan-karazany hitantsika any amin'ny tsena eto Madagasikara zany na ny ampita ihany koa. Misy ireo menaka ara-boajanahary izay tena mahasalama, indrindra ny antsoina hoe acide gras oméga 3 izay tsy mitondra any amin'ny cancer, tsy mahatonga cancer zany, izay tena ilain'ny fitomboan'ny atodoha. Mihinana sakafo betsaka fer. Ny fer manko dia manampy amin'ny fitombon'ny zaza ho ara-dalàna ka izy no manohana ny reserve rehetrarehetra na hoe ny zavatra ao anaty izay ilaina amin'ny fahaterahana. Io fer io zany dia manampy atsika amin'ny fitombon'ny zaza. Sakafo misy fer zao dia ny tsaramaso, ny petit pois voalaza teo aloha, ny lentille, ny tofu avy amin'ny soja ary indrindra ireo voan-javatra rehetra izay fantatsika. Mandritra ny vohoka dia mila sakafo betsaka amin'ny vitamine C. Io vitamine C io dia manampy ny tova mba ahafahan'ny sakafo miditra any anaty ary mampiditra ihany koa ny fer any anatin'ny lalan-drà zany. Ka ny ahitana ny vitamine C dia ny brocoli, fantatsika zany zava-maniry zany, ny voankazo, ny kiwi, ny manga, ny pomme de terre na hoe ny ovy, ny fraise, ny poivron ary indrindra ny voatabia. Ahitana vitamine C avokoa zany izy ireo. Akoatra ny fer sy ny vitamine C dia mila sakafo mitondra acide folique koa ny bevoka satria ny atodoha ny taolan-doha ary ny taolan-damosina dia mandritra ny herinandro izay foronan'ny voalohany zany alohan'ny akory ary hoe mbola tsy bevoka hitanao amin'ny testa zany dia ireo tova ireo dia efa miforona mialoha dia tsy inona izany fa ny atodoha, ny taolan-doha ary ny taolan-damosina dia vokatry ny asan'ny acide folique ka noho izany izay le nitenentsika tany aloha hoe alohan'ny vohoka dia mila mihinana acide folique hiasorena ny fitombon'izy ireo. Tsarovy fa ny sakafo hoantsika andavanandro dia tsy maharaka izany toana acide folique ilaina izany fa tsy maintsy mihinana acide folique fanafody mihitsy isika.
mila misotro rano betsaka ihany koa ny bevoka tsy jus anefa zany tsy asiana siramamy fa rano tsotra io raha olon-dehibe de 2 litra sy tapany isan'andro misotro 2 vera isaky ny ataondroa ianao satria ny rano no mampiditra ireo sakafo any amin'ny vatana ary makany amin'ny zazakely ihany koa mba hitombony. Ny rano ihany koa no manary ireo loto ao amin'ny vatatsika. Raha tsy ampy rano zany tsika de tsika ireny mitotoana ireny tsy mikaka zany ny tena marina. Ny rano koa no mahatonga atsika ho maivamaivana madio ary miaro amin'ny fitohanan'ny kaka zany ary dia mampiala atsika amin'ny resaka menamena sy mety mivontovonto rehetra ny rano. Tena ilaina ny rano fa tadidio fa tsy mila sakafo be sira isika. Tsy mila sakafo be siramamy isika. Sao de hoe ratsiana siramamy, ratsiana inona koa briky, ratsiana vinaigre, tsy mila an'izany isika. Tsy mila matavy be loatra ihany koa tsika fa lasa stressé. Tsy voatery kizitina ny bevoka fa mety ho falifaly. Mila sakafo ara-dalàna zany isika. Mila fitafiana ara-dalàna ihany koa zay manaraka ny toetrandro na ho anao zay bevoka na ho an'ny zaza zay ho ateraka. Tadidio zany ny daty aterahanao voalazany amin'ny échographie zany amin'izao ny DPA de ohatrohatr'izay koa ny akanjo vidina ho an'ny zaza. Mandeha matetika any anivon'ny zavaboary, mila mandeha eny satria rehefa mandeha eny amin'ny natiora isika de tsarovy fa ny masotsika dia mijery loko mahafinaritra, ny mangamanga, ny maitsomaitso, ny sofintsika maheno fahanginana, maheno rivotra, mahatsiaro madio sy mahita masoandro tsika rehefa nivon'ny natiora. Indrarany zavatra tena tsy azo atao mandritra ny voka dia tsy mahazo mihinana ronono manta ianao, mety ampivalana anao zany. Mety hisotro kafe ianao, be da be ny voka-dratsin'ny kafe. Ny alcool tsy azo sotroina. Tsy tsara ny mifoka sigara satria vao mifoka ianao de mifoka koa ny zanakao de efa fatatsika mifetrakan'izany sigara zany eo amin'ny zazakely sy ho amintsika ihany koa. Tsy de tsara ny hoe nihinana fanafody ranona tamin'ny bevoka de iny ianao fa hisotro mangidy na hinam-panafody hafa ihany koa samy manana fahasalamany ny tsirairay avy. Aza atao mafy loatra ny sport na ny fanatanjahantena, misy limitiny zany io rehefa bevoka ianao. Tsy de tsara loatra ny mandeha avion ary indrindra koa tsy de tsara ny taninandro be loatra. Hiditra eo amin'ny toe-po tokony ananana mandritra ny fitondrana voankazo tsika. Misy toe-po tokony ananana iomanantsika zany ry zandry malala isany. De ny toe-po sy ny toetrandrendry mandritra ny voka de hifindra amin'ny zazany ekipo. Tena mifindra. Ianao izay manana fironana ratsy mandritra ny voka de hiepitany amin'ny zanakao zany ny fironana ratsy izany rehefa teraka izy. Ary azagaga tsika raha hoe maninona ny zanako ohatr'izao, tena izaha mihitsy io tamin'ny mbola kely. Reny kizitina ianao de lasa zaza sorena lava sy kizitina no tonga eo. Reny malahelo lava de sasa malahelo. Tena tsy misokatra mihitsy n'ilay zaza. Reny miteny ratsy sanatriavina. Aza misy ane izany. Inona raha ny tena toetra takina amin'ireny mitondra voka. Eto zany de mila miaino tsara isika. Amporosiantsika mba ho miramirana, falifaly, ravoravo mandrakariva mba hifindrany amin'ny zanatsika zany sa tsy zany. Amen. Reny mahalala oniny. Fa tsy hoe mihinana briky be ray, mihinana fary raiso, mihinana voasary makirana be sakay de misy akony ho an'ny fahasalamanao zany. Reny mijoro amin'ny foto-kevitry ny fahamarinana, tazomo fahamarinana rahavavy. Reny tia manampy ny hafa, manao soa amin'ny mpiarabelona, toy izy zany. Reny mazoto. Tsy hoe bevoka ianao de eo am-pandriana ianao dado, medite. Fa mila mihetsika ianao mandra-pahateraka. Reny tia mamaky boky sy mianatra. Afaka miofana tsara ny reny bevoka, afaka mandeha, mbola afaka tsara izy mandra-pahatonga 6 volana. Ho teraka izy anga vao tena tsy afaka mamaky boky sy mianatra fa raha mbola azo atao de mianara foana. Reny tia mozika sy mihira. Ny reny bevoka mihira sy tia mozika de ny zanany koa betsaka manana fijorona vavolombelona izany tia mihira sy tia mozika mahafinaritra. Reny tia mandoalika amin'ny vavaka.
zany tsara indrindra amporosiaka ianao reny malala mba andohalika na de be vokara inona no fiainana ara-panahy mandritra ny voaka efa voalasantsika teo hoe mivavaka fa ny soratra masina de manambara fa misy hery miasa mangina amin'ny ara-panahiny zaza ao akibo rehefa mivavaka ny reniny amaritra ny fitiavam-bavaka sy ny fitiavana zava-panahy zany ny fahazaran'ny reny mandritra ny voaka de ho lasa fahazaran'ny zaza rehefa teraka izy reny tia vavaka zaza tia vavaka ho hitanao tonga de ohatrany mahay mijoro vavolombelony zany zanakao rehefa eny amin'ny 3 ans 4 ans iny izy tia vavaka tia mamaky teny reny mpandinika soratra masina tamin'izy bevoka zaza teraka avy eo zaza mazoto mianatra ny tenin'Andriamanitra ratra zay reny mazoto mihira zaza tia mitera an'Andriamanitra ny tantaran'ny Jaona mpanao batisa no ampy amehezantsika n'izany tantara rehetra zany Elisabeta raha nitondra voaka ny Jaona dia anisany nangataka fanahy masina mba ho tonga vavolombelon'i Jehovah izy hitory ny afatra ary fantatsika fa Jaona mpanao batisa irery ihany no nitory filazantsara fa na babo olona maro teo amin'i Jesosy maro dia maro teny amoron-dranomasina nanao batisa maro zany lehilahy zany voatokana ho an'i Jehovah tsy zany ve ny tsara indrindra hoe zaza voatokana ho an'i Jehovah andeha any an-danitra ao amin'ny boky anankiray hoe Vœux ministry of Eileen ao amin'ny paragraphe 371 372 dia fitiantsika hoe ny fironana avy amin'ny ratsy de tsy azo resena intsony raha reny zany miteny ratsy manana fomba ratsy mandaingalainga mamono manaikitra mandritra ny voka misy an'izany ene ratsiana manaikitra ny vady no tsy normal zany mety misy zavatra tsy ampy zany ao amin'ilay reny matoa izy manaikitra izany mety tsy ampy vitamine mihinana brique izy de mety tsy ampy fer de jerena reny olany reny entina any amin'ny dokotera zay ny hoe mandeha any amin'ny dokotera tsika mandritra ny voka fa tsy mijanojana any amin'ny renin-jaza fa rehefa be voka de manantona toeram-pitsaboana tsy azo resena intsony ny ratsy avy amin'ny fironana amin'ireny be voka ao amin'ny boky anankiray ihany koa antsoina hoe Testimonies for the Church ao amin'ny page 382 dia mamintona ihany koa ny momba ny fisakafoanana tsara tsy voatery sakafo matavy be zany no anao mandritra ny voaka na sakafo marikivy sy isitsika teo na sakafo be siramamy fa afaka mihinana sakafo tsotra de mora teraka ihany koa ao amin'ny boky anankiray ihany koa hoe Testimonies for the Church ihany ao amin'ny page 382 ihany koa de hoe mila tandremana ny fomba fiakanjo na ny fiakanjonao mandritra ny voaka zany na ny akanjon'ny zazakely zay hoentiny rehefa teraka izy tiako tadidinao eto am-pamaranana ny teny hoe repose REPOSE fanalavana ny relaxation mirelaxa tsara respiration miaina tsara exercice mila manao fanatanjahantena pensée mila mieritreritra tsara mianatra tsara miofana tsara manana pensée positive ozy izy na zavatra miabo manana fitaovana ampy ianao entinao miatrika an'izany voka zany silence mila fahanginana fiadanam-po mandritra ny voka farany de hoe eau et alimentation mila misotro rano ara-dalàna mba ahafahan'ny taova madio tsara ary indrindra ahafahan'ny taovan'ny zaza miasa ara-dalàna ihany koa ary ny sakafo de ilaina mba hitombon'ny zaza sy mba ahafahan'ny reny mivelona ara-dalàna mba ho tonga ara-dalàna amin'ny aterma ozy izy ny fitenenana izany voka izany tsarovy any fa lova fa amin'ny Jehovah ny zaza ary tsy afa-miala amin'ny Jehovah isika amin'ny zavatra rehetra apetrao-bavaka ny fiainanao raha vavy mety miomana amin'izany voaka zany ianao ankehitriny na efa mitondra zaza ihany koa mivavaka anao izay ary amin'ity teny ity atao am-pamaranana ao amin'ny salamo izay nisoratan'i David fa 5:20 andiny 2:20
salamy 55:22 dia misy anyteny zao hoe apetrao amin'i Jehovah ny entanao ary izy no anohananao tsy avelany angozozo no marina. Rehefa mitondra voaka itsika mitondra entana kely zany atao anaty kibo ato dia tsarovy fa tsy ianao no tena mitondra an'io fa Jehovah mitondra an'io, apetrao aminy zany enta-mavesatra aza matahotra. Fifaliana zany hoe mananjanaka zany ary tsarovy fa izy no anohananao ary dia mirary tokantrano sambatra ho anao izay miaino izany ary fifaliana koa an'izay rehetra ny aino androany. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany.
faly miarabatsika tsirairay avindray a tratr' izao takariva folakandro ny sabata izao. Izaho dia raha zoely sonirina ho anao re mpikariko momba ny fambolena efa misotro ronono. Mikasika ny fambolena ara-pomba voajanahary zany no entiko amintsika amin'ity takariva ity. Ao anatin'izany a no ilazako fohifohy amintsika mikasika izany fomba fambolena voajanahary zany. Ilaina mirindra manko ny tontolo voajanahary ka ny fitantanana izany mba tsy ho voakorotana no tena fototry nyzany fambolena voajanahary zany. Tsara ho an'ny mpamboly ary ny mahafantatra momba ny fiainan'ny nofon-tany izay voleny sy ny fikajiana ny tsiro-tany, ny fiarahamonin'ireo zava-maniry miaraka amin'ny fikajiana ny rano ho aminy. Raha nanamboatra izao tontolo izao manko Andriamanitra dia nataony mirindra sy milamina izany. Noho izany, isika izay milaza fa mpanaraka azy dia tokony hanaraka tsara ireo lamina rehetra izay efa napetrany ary anisan'izany ny fomba fambolena sy ny taozavatra. Tsara ary ny mahafantatra ireto lalàna fototra mifehy ny fomba fambolena voajanahary reto. Misy ny fisorohana mialoha izay tsy maintsy ataontsika. Fifidianana ny tany volena sy ny fikarakarana azy mialoha ny ambolena. Fampiasana ireo karazam-boly mahataty aretina. Fampivadiam-boly eo amin'ny toerana iray. Fifantombiasam-boly eo amin'ny toerana iray. Fitondrana zezika eo amin'ny tany izay ho volentsika. Fanaovana araka ny tokony ho izy ny fomba fambolena. Ao anatin'izany a ny fanarahantsika ny diary-pambolena. Fanarahantsika ny karazam-pambolena manaraka ny dian'ny volana. Ary ankoatr'izay a fikojakojana ny tany sy ny voly. Fifidianana ny tany volena sy ny fikarakarana azy mialohan'ny ambolena. Jerena aloha raha toa efa nisy voly teo, sao dia nisy aretina na betsaka bibikely. Tsy maintsy dorana aloha io toerana io mba hamonoana ny mikrôba sy ny atodin'ny biby izay nisy tao. Raha be ahi-dratsy dia tsy maintsy vonoana ary dorana ihany koa. Eo amin'ny toerana le ho ambolentsika io zany ny dorana. Raha toa ka toerana mora dibo-drano dia atao aloha izay ahatonga azy ho azo volena tsara. Ohatra fitondrana dolomia eo amin'ny toerana io. Ilay dolomia amin'ny fambolena no ataontsika fa tsy dolomia ny fanaovana trano. Fampiasana ireo karazam-boly mahataty aretina. Ohatra miainga avy amin'ny fahafantarana fa ny zava-maniry matanjaka dia tsy mora andarana aretina. Misy ohatra eto tsaramaso. Tsaramaso mena kely dia tsaramaso mainty dia anisany tsaramaso izay tsy mora andairany aretina sy ny bibikely izy io. Misy karazam-boly manko araka ny voateniko teo mora andairana aretina ka mila mitandrina tsara tsika rehefa mividy masom-boly. Noho izany dia fampiasana masom-boly voafatina ary azo antoka ihany volena ary ny tena tsara ary. Na raha ianao na ianao mihitsy no manokana masom-boly ho volenao dia azonao antoka zany ny masom-bolinao fa tsara ary atokana anaovana toerana manokana mihitsy rehefa ohatra hoe anao masom-boly ianao. Raha toa ka masom-boly tsy fantatra fiaviana manko ny volenao eo dia tsy maintsy manisy fanafody ianao alohan'ny ambolena azy. Misy fanafodim-biby sy aretina ho lazaiko atsika amin'ity takariva ity. Ohatra ny olom-panjay madinika. Inona no ataontsika amin'izay? Tefirozay voatoto 1 kilao atao anaty rano 5 litatra dia arona ifangaro tsara dia fiazana avy eo afafy eo amin'ilay voly io misy olom-panjay zany. Raha ohatra ndraika aretina mandazo maitso, mpahazo ny voly ovy manko izy ity matetika. Ary ny ravina ny tena asiny ary mifindra amin'ny alalan'ny rano izy io ka raha vao tsy hitantsika aingana dia mifindra amin'izay voly eo amin'ny tambolontsika eo ary aingam-pifindra be
ka tonga dia marary ary tsy sy azo raisina ny volo izay tratrany ongotana ny volo marary a dia dorana avy hatrany a atao lavitry ny tanimboly tsy aparitaka amin'ny sisim-boly sao mifindra amin'ny voly hafa misy aretina anankiray olazay koty a dia mandavenina ny tongolo indray ny tena tratran'ity aretina ity rakotra vovoka fotsy ny ravy tongolo rehefa amin'ny andro mafana sy le maina be iny zany no tena tratrany ka ny zavatra ataontsika amin'izany a dia maka rano tainomby vavy tsika sy taretra ary lavenina no ampiasaina afafy isaky ny tapabolana io fiarovana io satria mbola fiarovana zany le izy mba tsy hatonga antsika hoe rehefa vola izy vo apetraka dia aleo arovana zany dia mirary atsika ahita fahombiazana amin'ny fambolena izay ataontsika makasitraka tompo raha io impiry ao no efa nandalo ady sarotra nefianao teo anilako fona fa tsy mba nandahoay ny tananao izay mahery no indro ny azonay ianao no tokiko anahoay mbola wacheako de mahatoky ao fa hoe ufony anao andriamanitra tompono sady panefa finony anao jesosy eo tsisy tarainako afa-tsy anao indro ny fiainako hazuni wanao dizandrinao tsy mba manana nisy ianteherana fa ianao ihany no hitantarana zay zava manso ety vavaka ihany no indro ifandraisako aminao ianao no heriko anao ao ka ny hoavy zay mbola wacheako de mahatoky ao fa hoe mufony anao andriamanitra tompono sady panefa finony anao jesosy eo tsisy tarainako afa-tsy anao ka ny hoavy zay mbola wacheako de mahatoky ao fa hoe ufony anao andriamanitra tompono sady panefa finony anao jesosy eo tsisy tarainako afa-tsy anao indro ny fiainako hazony wanao
Amin'ity ariva ity isika dia hijery manokana hoe ahoana ny fomba azahoantsika mampitombo ny fatahorana an'Andriamanitra. Ankehitriny satria efa mahafantatra ny dikany hoe fatahorana an'Andriamanitra isika, izany hoe ilay hoe manolotra amin'ny fiainana tanteraka an'Andriamanitra, matoky an'Andriamanitra, ny tombontsoa azontsika amin'ny hoe ahoana zany hoe tafaray amin'Andriamanitra izany, dia andeha ho jerentsika amin'ity famaranana ny sabata ity hoe inona zany no hampitomboana fomba ahafahantsika mampitombo an'izay hoe fatahoran'Andriamanitra izay, mba ahafahantsika mahatsapa an'Andriamanitra, mba ahafahantsika mahatsapa ihany koa zay ireo tombontsoa sesehena izay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, amin'ny maha-vehivavy manan-danja antsika isam-batan'olona sy amin'ny maha-vondrom-behivavy antsika miaraka amin'ny fiangonantsika eo amin'ny fiarahamonina antsika, dia ilaintsika ny mampitombo ny fatahorana an'Andriamanitra mba hahatonga ny fiainako, hahatonga ny fiainanao ho modely ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ankoatr'izany dia mila mijoro ho vavolombelon'ny fitahiana azo avy amin'ny fatahorana an'Andriamanitra ihany koa isika, mba ahafahan'ny hafa ahafantatra ihany koa hoe manahoana zany Andriamanitra be fitiavana zany, sy aniry hatahotra azy ihany koa. Satria rehefa ianao mijoro vavolombelona mizara amin'ny hafa an'izay dia miteraka vo zay any amin'ny hafa, ka mahatonga ny fanahy masina hampaniry ilay vo any amin'ny hafa, mba hahatonga ny hafa hanao fanandramana ihany koa. Raha ny marina dia isika no fanasina sy fahazavana izao tontolo izao, araka ny voalaza ao amin'ny Mateo 5:17 sy ny 18. Miantso antsika Kristy mba ho vavolombelona eo amin'izao tontolo izao, ary tiany isika aneho voninahiny. Ireto ary ny dingana tsotra dia izay entina hanampiana antsika mba afaka hanampy antsika amin'izay hoe hampitombo ny fatahorana an'Andriamanitra izay. Voalohany indrindra dia izao mikatsaha an'Andriamanitra isan'andro. Mikatsaha an'Andriamanitra isan'andro amin'ny alalan'ny famakiana ny soratra masina sy ny soratry ny fanahy faminaniana. Tena ataovy vaindon-draharaha, ataovy alohan'ny zavatra rehetra ny famakianao ny soratra masina, izay ny lakile voalohany. Ny hoe mahafantatra an'Andriamanitra zany dia maneho fitiavana sy fahatahorana azy, tonga mba hampahafantatra ny toetran'Andriamanitra tamintsika i Jesosy. Ary ny any fomba azo antoka hianarana ny momba ny toetrany dia rehefa mandinika an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fiainan'i Jesosy Kristy izay nirahana ao amin'ny soratra masina, dia ny Baiboly zany no tena nampahafantatra an'Andriamanitra. Isan'andro zany isika dia tokony hanokana fotoana ampy hitrandrahana ireo pejy ato anatin'ny Baiboly hoe inona ny hafatra avy amin'ny Jehova. Mianara tena hoe hanokana fotoana hiaino ny teny izay tiany Jehova ho ampitaina amiko androany. Manoratra ao amin'ny Salamo 119:1-11 ny Davida manao hoe ao am-poko izy no iraketako ny teninao, mba tsy antako aminao. Rehefa mitahiry ny tenin'Andriamanitra ao am-potsika zany isika dia mameno ny saintsika amin'ireo fitsipiky ny toetran'Andriamanitra, ary izany dia manadio tsikelikely ny tempony ny fanahitsika amin'ny mahatempony ny fanahy masina antsika izany. Manadio tsikelikely ireo fahalotoana rehetra, ireo fitsipika diso dia hosoloana fitsipika mandrakizay an'Andriamanitra, ary aka tsikelikely ny toetrany fahazarantsika feno ota ny fatahorana an'Andriamanitra. Tsara io Andriamanitra antsika io. Miaraka amin'izay koa mantsy dia izao ny fiangonana zany dia nomena trano iraketana saribita ireo asa soratra, dia misy an'ireo boky mifanahy faminaniana maro dia maro izay anampy antsika, satria ny zavatra rehetra voasoratra ao dia ahafahantsika mahatakatra ireo fahamarinana miafina ao amin'ny Baiboly, hampitombo ny faniritsika mamaky ny Baiboly,
sy atakatra ny fatahoran'Andriamanitra izay tondra fitahiana lehibe ho antsika ny famakiana andreo asa soratra ireo. Raha fitiana zany dia zao ataovy lohalarana ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Ary zao misy io jiro kely izay hanampy antsika amin'ny fanazavana ireo teny avy ato amin'ny soratra masina, dia tsy nina zany fa ny fanahy faminaniana. Azo atao ambanin-javatra ny famakiana azy ireo satria ho hitanao mihitsiny ny fidiran'Andriamanitra tsehatra eo amin'ny fiainanao amin'ny alalan'ny fiainonao azy avy amin'ny teny izay omeny anao isan'andro. Ny faharoa dia zao vavaka amin'ny kafanampo mba hitoeran'ny fanahy masina. Amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina ihany mantsy raha vavy no ahafahantsika mampitombo ny fahatahorana an'Andriamanitra. Tsy ampy ny mamaky fotsiny ny Baiboly sy ny asa soratry ny fanahy faminaniana, fa mila ihany koa isika zany ny fanahy masina. Ny toetrantsika amin'ny maha olombelona antsika zany dia efa resin'ny fahotantsika izay le hoe efa nateraka ho mpanota isika. Noho izany tsy manana ny fahatahorana an'Andriamanitra isika amin'ny maha isika antsika manokana, sady tsy afaka ny anana izany amin'ny herin'ny tenantsika manokana. Fa ny tena zava-misy amin'ny maha olombelona antsika sy amin'ny sy ny vahaolana izay omen'Andriamanitra antsika zany dia zao ny azavaina fanahy masina ny fiainantsika. Hoy ny voalaza ny Romanina 5:7 sy ny 7. Manasanao hanokatra amin'ny Baibolinao ao amin'ny Romanina 5:7 sy ny 7 hoe satria fandrafinan'Andriamanitra ny fieveran'ny nofo fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory zany, koa izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy. Raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo, fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Mazava zany teny zany. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Ny toetoetra ny maha olombelona lavo antsika dia toe-tsaina araka ny nofo izay mifandrafy azafady amin'ny an'Andriamanitra. Tsy tia ny lalàn'Andriamanitra izany toetoetry ny nofo zany, ary tsy afaka ny ampitombo ny fahatahorana an'Andriamanitra. Tsy afaka ny ampifaly an'Andriamanitra na hanao ny sitrapony izy. Ny maha isika atsika zany dia tsy zavatra misy ota sy ny asan'ny nofo. Nefa isaoran'Andriamanitra no fanahy masina izay mitoetra ao anatsika, izay miteraka ny fitiavana ary ny fatahoran'Andriamanitra ao anatsika ao. Noho izany ny zava-dehibe dia zao mangataka isan'andro amin'ny alalan'ny vavaka mba hitoeran'ny fanahy masina ao anatsika. Sy hanome antsika ny fahatakarana mikasika an'izay toetran'Andriamanitra izay. Vonina hanome antsika ny fanahy masin'Andriamanitra mba hanampy antsika sy hanoro hevitra antsika mihoatra noho ny ray aman-drenitsika eto an-tany izay vonina hanome fanomezana any zanany. Koa ny tombontsoa antsika zany dia zao mitaky ireo teny fikasana mba handraisana amin'ny fanahy masina. Hoy ny voalazan'ny Jaona 5:4-5 ka hatramin'ny 7 hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no amakiantsika an'izany teny izany. Ary izao mangataka amin'iray ary izy no hanome anareo mpananatra mba hitoetra ao anatinareo mandrakizay dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra ao anatinareo izy ao anatinareo. Tsy hamela anareo kamboty ho Jesosy akaty aminareo. Jesosy mihitsy no efa miteny tsy hamelanao irery izy. Fantany io zavatra atrehanao io amin'izao fotoana izao. Ho avy eo akaikinao eo izy raha ohatra ka mamboly an'izay fahatahorana an'Andriamanitra izay ao anatinao zazainao. Ao amin'ny Loka 2:17 dia miteny an'izao teny izao hoe koa raha ianareo na dia ratsy azy mahalala manome zavatsoa ny zanakareo, tsy maika va ny rainareo izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy.
omeny izany fanahy masina izany raha tena angatanao amin'ny fo feny fanetreteny. Ary ny Ezekela 4:7 dia efa milaza amintsika fa ny fanahyko no ataoko ao anatinareo ho Jehova ka hahatonga anareo handeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka anaraka azy. Tena tianao nge Andriamanitra e. Fantany nge io zavatra trianao io e. Dia izay no mahatonga hoe manakatona, mila manakatona ny varavaran'ny fony ratsy isika. Raha tianao izany no ahafahan'ny fanahy masina haneho ny asany eo amin'ny fiainanao satria tsy isika no mampiasa ny fanahy masina fa ny fanahy masina no hitarika antsika amin'ny iraka izay ampanaovin'Andriamanitra azy amin'ny alalany ahatonga antsika mba olona voafidy, olona manokana. Dia izao ny anjarantsika dia izao ny manakatona amin'ny varavaran'ny fo amin'ny ratsy. Rehefa mandinika isan'andro ny Baiboly isika sy miasa soratry ny fanahy faminaniana ary manao vavaka amin'ny kafanampo mba hitoeran'ny fanahy masina ao anatsika ao, dia mila manakatona tsara amin'ny varavaran'ny fontsika amin'ny ratsy rehetra. Izany dia midika manambara amintsika hoe mila miara-miasa amin'ny fanahy masina isika mba handositra mihitsy ireo zavatra ratsy rehetra izay hamana ny toetra maha-olombelona antsika, hanohitra ny fitsipik'Andriamanitra. Mampirisika antsika mihitsy ny Baiboly mba hiaro ny fontsika amin'ny ratsy rehetra satria izao no voalaza ao amin'ny ohabolana 4, ohabolana 4:7, ohabolana 4:7 hoe tandremo moa sisy ny soratra masina amin'ny fonao mihoatra noho izay zavatra rehetra ho tandremanao fa avy ao aminy no hiaviany aina. Ary eo amin'ny ohabolana 2:20 dia miteny an'izao teny izao ihany koa hoe tsilo sy fandrika no amin'ny alehan'ny maditra fa izay te hiaro ny aina dia manalavitra izany. Raha tsapanao fa miha-manokana amin'ny fiainanao Andriamanitra dia izao ialao manalavira mihitsy ilay tsilo izay feny fandrika eo aloha dia ny zavatra ratsy izany. Tsy maintsy atsahatra zany ireo boky sy fifandraisana amin'ny tambajotra sosialy izay mahatonga anao hanakana anao tsy ho tonga amin'ilay hoe fatahorana an'Andriamanitra ary tsy ho ao am-ponao. Rehefa zavatra mahatonga anao tsy hatahotra an'Andriamanitra zany fa handeha araka ny nofo dia tena mila manapa-kevitra ianao hoe atsahatro ity zavatra ity. Tsy maintsy mandray fanapa-kevitra entitra ianao amin'izany zavatra izany mba tsy hanolokoloana ao am-pontsika ao afa-tsy izay hoe ity ihany no tiako atao fa mba ahafahantsika ahafantatra bebe kokoa ny toetran'Andriamanitra sy ny fitiavany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa rehefa manao izany isika dia hamana ny toetrantsika ara-panahy izay mitombo amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Tiany loatra, tiany Jesosy loatra zaza ianao ary tiany ny aneho ny voninahiny eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Aoka zany hanapa-kevitra hijoro vavolombelona isika. Ny fatahorana an'Andriamanitra dia manery hity ny hafa tahaka ny itiavan'i Jesosy Kristy ahy. Raha tsapanao zany fa tianao Jesosy dia mijoro vavolombelona amin'izay fitiavany manokana izay amin'ny hafa. Izany fitiavana izany dia miseho amin'ny alalan'ny asa. Tsy misy fitiavan-tena ataontsika mba hahasoa ny hafa. Rehefa mizara ny arentsika momba ny fahalalàn'Andriamanitra amin'ny hafa isika zany amin'ny alalan'ny fananantsika ny asa, fanaovantsika ny asa fanompoana zany amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fampianarana ara-Baiboly, amin'ny fitsidiana ireo sahirana, amin'ny fanasana ireo mpanota mba hanantona an'i Jesosy Kristy, dia mijoro vavolombelona amin'izao tontolo izao isika fa tia sy matahotra an'Andriamanitra. Ny asantsika zany no hany vavolombelona fitoeran'ny fanahy masina ao am-pontsika.
ny vokatry ny fanahy masina ao amintsika zany a araka ny hita ao amin'ny galatiana toko 5:22 izay diso fantatsika loatra dia lasa miariary amin'ny hafa fa tena matahotra an'Andriamanitra tokoa isika. Zava-dehibe ny mikolokolo fiainana mijoro vavolombelona amin'ny hafa mikasika ny fitiavana an'Andriamanitra izay nametraka tao anatsika ny fatahoran'Andriamanitra io sy ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Koa andeha heritreritra isika. Heritreritra isa mba tan'olona ny amin'ny fomba ampitomboana hoe inona zany zao manomboka izao dia inona no fanamboarako ny fotoanako ahafahako mandinika ny soratra masina sy ny fanahy faminaniana mba nasa ny fanahy masina aneo ny voninahiny eo amin'ny fiainako mba ahafahako mitia ny hafa mijoro vavolombelona amin'ny hafa mba hahatonga an'izay rehefa mahatanteraka an'izany dia hiseho amiko amin'izay ny fatahorana an'Andriamanitra, mivavaha amin'Andriamanitra mba hanampy anao hampiatra ireo dingana efatra voalaza teo ambony ireo. Ary mangatà manokana ny batisa amin'ny fanahy masina isan'andro dia hitalaho izay batisa amin'ny fanahy masina izay mba hahafahan'Andriamanitra maneho ny voninahiny eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Aorinan'izay dia manaova vavaka manokana mba hahafahanao hiangavio mihitsy Andriamanitra mba haneho famantarana eo amin'ny fiainanao hahitanao hoe ity ny hafatra manokana izay omenanao hahafahanao ihany koa mampahery ny hafa. Ny fivavako dia izao ny fitahian'Andriamanitra ho amintsika rehetra. Ary izay ny fitahiana izany no ampitombo ny fatahorantsika amin'Andriamanitra. Amen. Andriamanitra be fitiavana, tsara fo any an-danitro. Ampianaro izay vehivavy hanao lohalaharana anao. Hatoky hatramin'ny farany izahay ka hanao lohalaharana eo amin'ny fiainanay ny fandinihana ny soratra masina. Ny fanazavana izay entin'ny fanahy faminaniana dia hanampy anay mba handray ilay ositra masina izay hoentin'ny fanahy masina eo amin'ny fiainanay hahatonga anay hanao fanandramana manokana miaraka aminao Jesosy Kristy. Hijoro vavolombelona ny fahatsaranao mandrakariva. Hanampy ny hafa izahay mba hahitanao ihany koa. Ary ny fiainanay iray manontolo dia ho fitaovana hiara-hiasa aminao hanafaingana ny fiavinao any amin'ny lanitra. Hahatonga ny hafa hahitanao ihany koa Jesosy io ka ho voaomana amin'ny fitsenananao tsy ho ela eny amin'ny lanitra. Ka mandritra ity herinandro ity dia hanao dingana amin'ny vehivavy rehetra mba hitondram-bavaka ihany koa ireo namany izay afaka ahafahan'izy ireo ahita anao Jesosy Kristy. Ka ny fitahianao manana ambiampy anie no rotsaka ao amin'ny tokantrano tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy malalo no irina saingatahana izany vavaka izany. Amen.